Rakotasoa Manfranc sy Fokontany na Koronano andrefana manambaty teraka telo voateny Joseph Fokontany tamin'ny 2010 ka hatramin'izao fitondrany izao. Ny asa voalohany zao tokony ho atao eto anivon'ny Fokontany resaka fanjimpalemana satria somary mafimafy ny fanjimpalemana eto anivon'ny Fokontany na Koronano andrefana zany. Dia ny faharoa resaka fahadiovana, ny fahatelo a resaka social zany tena be da be ny olona sahirana eto anivon'ny Fokontany dia tokony jerena amin'ny resaka social. Dia ireo tanora marobe, ny tanora tsy anasa io zany tokony jerena manokana mihitsy. Dia eto tsika hoe mbola vao nisy an'iny Covid moa zany dia somary mbola tsy tena hita hoe inona zavatra horaisana sy aminy fa hita le zavatra tokony atao momba an'izay. Nanana tanona zany mba hoe hiasa amin'ny fanjakana dia tonga moa izy ity dia niraisana sitrapo ohatrany rehetra hoe vocation rehefa tonga eo aminao le izy dia tsy mandaty adidy ianao fa etsehanao le asanao. Ny asa zany a miangety fotony daholo ny asa fanjakana zany matetika miangety fotony ety anivon'ny Fokontany daholo satria amin'ny Fokontany azy dia resaka taratasy ilain'ny vahoaka zany dia entina any amin'ny ara-panjakana. Zay zany no asa enjeketany eto. Amin'ny teny baiko moa zany izy dia hoe resaka administration zany, resaka administration. Ny mpiasa-panjakana zany a karama farafambany dia 200 000 ariary. Zay zany karama mpiasa-panjakana farafambany zany amin'izao. Efa nisy fotoana ny safidy mihitsy ny tena hoe ho mpiasa-panjakana. Efa voantso miaramila ny tena tamin'ny 2010 hoe ho hanao fanompoam-pirenena ary faly satria tiana le asa zany dia miezaka hoe raisina mpanajana ampitiavana. Ny tsara indrindra amin'ny asa-panjakana angamba any amin'ny hoe retraité aloha voalohany indrindra dia tombotsoa satria ny mpiasa-panjakana manana tombotsoa betsaka noho ny mpiasa privé. Mpiasa-panjakana zany a izay le hoe le tombotsoa amin'ny hoe retraité zay ny tena mahatonga ny olona miditra mpiasa-panjakana satria rehefa retraité ny mpiasa-panjakana dia mandray vola isam-bolana fa ny privé dia isaky ny 3 volana no mandray. Zay zany mahasamy hafa ny mpiasa-panjakana sy ny privé. Ny momba fifidianana ety Madagasikara dia voalohany tokony hanana zom-pirenena amin'ny malagasy ianao zany ianao dia olona mbola tsy voasazy zany tokony milatsaka hofidiana dia manana kara-panondrom-pirenena koa izy olona ampitaona zany. Ny fahitan'ny olona mpiasa-panjakana dia hoe milamina zany satria hoe amin'ilay resaka tombotsoa manana avantage zany. Ny asan'ny Joseph Fokontany zany tena mafy satria atsona alina dia tonga, atsona maraina dia tonga, atsona na andro tsy fiasana dia tonga, na fety dia miasa foana zany. Anisan'ny asa mafy le izy fefa safidy a dia tsy maintsy anjeketana zany. Ny fampandrosoanan'ny Fokontany zany na ny firenena mihitsy dia miankina amin'ny tsirairay satria tsy vitan'ny Joseph Fokontany rery na ny mpitondra rery no ampandroso fa ny tsirairay zany mila mandray an-tanana. Raha hoe te handroso aingana tsika zany dia mila miara-metana amin'ny rehetrarehetra zany.